Lafomba vahoafa tanteraka kosa indray niteraka resabe tao antampotanan'i Betsimisaraka tao ny fikasana andorony tahirina sulfate d'ammonium izay akora azo lazaina ho mampidi-doza tokoa. Nitondra ny fomba fijeriny mahakasika io tahiry io ary ny lehiben'ny birao nasionaly misahana ny fandrindrana ny loza voajanahary na ny Bngrc no afantarany maro azy. Miomana amin'ny fandorana ireo tahirina sulfate d'ammonium na fantatra amin'ny anarana hoe ammoniaka ireo tompon'andraikitra ao an-tanànan'ny Toamasina miaraka amin'ireo teknisiana malagasy hoy ny nambaran'ny dokotera Randriataina Raymond izay sekretera mpanantanteraka ny birao nasionaly mandrindra ny fiatrehana ny loza voajanahary na ny Bngrc androany maraina. Nitetina hatrany amin'ny 5 taona hoy ny nambaran'ny tahiry izay nampidi-doza ny tanànan'ny Toamasina raha toa ka tsy hakana fepetra. Nanamafy hatrany ny tenany fa tsy misy ambadika velively ny fangatan'ny mponina manodidina ny toerana misy ireo tahiry ireo saingy noho ny fisorohana ny loza mety hitranga no antony nanalana azy ireo vonjy maika ao anatin'ny iray andro monja dia ny 27 ny volana oktobra ho avy izao. Raha ny fiomanana dia efa tanteraka avokoa zany ny zavatra rehetra satria efa mamisy mihitsy zany atao hoe terme de référence amin'io zavatra io ny andray anjara amin'ny zavatra rehetrarehetra io ary raha ny fanentanana ny olona dia efa mandeha efa miseho tamin'ny hainao manjery rehetra ho Toamasina zany na lehibe faritra efa niteny na ireo teknisiana efa niteny laza tamin'ny vahoaka fa loza mitatao amin'ny vahoaka kanefa tsy misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny mponina ary tsy misy eritreritra misy zany tsao hoe tetika analana ny olona amin'ny toerany fa raha iandro ihany no asorina ny reo mponina manodidy 500 metatra manodidina ny faritra anaovana fandorana ary etoan'ny onasam-batovino zany ny sakafo izy io mandritra izay fanalana an'izay ny ampitsony dia efa averina moramora amin'ny 300 metra reo olona izay mipetraka amin'ny toerana io ary dia mandeha miandalana. Rapitso dia rapitso zao dia isy ny atao hoe exercice de simulation zany hoe fanazaran-tena hoe ohatran'izao ilay zavatra ho atao sady fanomanana ny olona amin'izany zavatra izany. Fatao anatin'izay ihany kosa dia nampiatsiahiny ity tompon'andraikitra ny anivon'ny Bngrc ity fa efa ela no nandiniana io vinavinandorana ireo tahirina ammoniaka ireo noho ny fanomezan-kevitra avy amin'ny firenena mikambana izay nandefa iraka tao Toamasina tao aorian'ny fitarenan'ny mponina tao amin'ity tanàna ity. Voalohany indrindra tiako milaza fa tsy vao izao io tetikasa hoe andorana io stokina ammoniaka izay nampiasan'ny Niteraka tamin'ny fotoanany 30 taona lasa izay fa nitsiry noho ny fandalovan'ireo atao hoe expert ny firenena mikambana teto Madagasikara araky ny fangatahany Bngrc satria ny hevitra tamin'izany dia hoe misy fuite de gaz marefofona hafahafa ny mponiny Toamasina ka tokony hojerena satria ao anatin'ny loza ihany koa ny antsoina hoe risque industriel na risque chimique dia nangataka tamin'ny firenena mikambana antsika mba handefa manampahaizana manokana momba izany. Tonga tokoa ilay expert tany amin'ny volana avril na mai tany dia nijery ny zava-misy ao Toamasina dia atao amin'ny fanadihadiana nataony sy ny atao hoe recommandation dia maika dia maika hoy izy ny fampotehana io atao hoe citerne na ammoniaka satria loza mitatao ho an'ny mponiny Toamasina ray manompolo. Marina fa tanjony izay apetraka ato ny fametrahana ny vondrom-piarovana izay ho tantanan'ny sivily na ny corps de protection civile any amin'ireny faritra ahitana indostria betsaka ireny toa ny Toamasina. Tanjona iarovana ny vahoaka amin'ny mety ho loza teraky ny akora simika izany.